Mikatona tamin'ity federasion tompontany Madagasikara ity ihany koa ny fandaharam-potoana ho an'ny federasion malagasy ny taranja fototra atletisme raha ho an'ny tao-kazakazahana 2024 nambarany ramatoa Noroalao Andriamahazo Ramanatsoara fa totosa avokoa ny fanana rehetra izay nokarakaraina ary afa-po ny tenany raha ho an'ity tao-pilalovana ity. Zavatra tena songadina dia ny ankamaroan'ny mpandray anjara hatramin'izay ny ronjato ny mandray anjara rehefa toute catégorie tamin'ity 520 no nandray anjara ny tanora koa ny tamin'ny jeune tamin'ny herinandro tombo be da be mihitsy efa nanakaiky ny 350 teo ny nandray anjara ary ny zavatra ny tena mahafinaritra be natao ny isan'ny licencié eran'ny Madagasikara izay karatra mpilalovana zany dia nitombo indroa avoeny militra ny tamin'ny herintaona na ny taona talohan'izay ary tena faly dia faly zahay satria ny ligue rehetrarehetra no hita fa nitombo ny isan'ny manana karatra mpilalova. Nitombo ny isan'ny mpandranjara hoe ianao nanahoana kosa ny fivoarany feim-potoana vitan'ireo ankizy isaky hoe preuve izay andrasany anjara. Azo lazaina koa fa ny tsara ny feim-potoana raha alaina zany ny salanisa ny feim-potoana nataony atleta rehetrarehetra eran'ny ligue fa ny zavatra mbola azo lazaina mbola tsy mbola mila esaka mbola tsy nafaty record de Madagascar tsika tamin'ny ty taona ity nefa ino zavatra tadiavana record de Madagascar maty voaingana zao teo amin'ny 3 mm steeple vehivavy izay nataony Eliane Saonirina Eliane fa tany andafy tany Montbéliard izy nanao anazy ray volana zay. Inona zany ny fandaharam-potoana maharaka zao an'ny fédération na aoriana ny fidinan'ny tompon-daka ny Madagasikara? Aoriana ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara izao izay andalovantsika izao dia ny lalao ny CGSOI ho an'ny sokajy 24 taona latsaka no karakarainay miaraka amin'ny ministeran'ny fanatanjahantena sy ny tanora izay ho atao amin'ny farany volana Jolay ka hatramin'ny 5 août dia aoriana izay mandeha mamonjy Jeux olympiques ny fédération ary amin'ny volana septembre misy championnat d'Afrique australe na semi-marathon itotisainy Antananarivo izay no fandaharam-potoana ny akaiky indrindra. Ny vaovao farany mahakasika ny fidinan'ny tompon-daka ny Afrika satria raha ny voalaza dia Eliane ihany misy fiovana ve sa izay no nitazomina? Olona roa indray izao no andeha hamonjy ny tompon-daka ny Afrika. I Eliane eo amin'ny 3 mm steeple no ataony ary manezaka hamono 28 centième de seconde amin'ny record de marge minima ary alika me izay efa natratra minima tamin'ny volana fa tamin'ny herintaona tamin'ny volana mai izy efa 7200 points zany eo amin'ny décathlon ny minimum 6960 points ka efa tratrany efa ela izy io ary tamin'ity taona ity mbola voiziny ihany fa malateny zay fa mbola tsara no zay kosa ny performance ny décathlon moa tsy maintsy misy minima na 8000 sy 8100 points Jeux olympiques dia tsy afaka mankany izy.